Asa sosialy ohatrany ty ataonay androany ty zany a dia asa efa fanao isa-taona izy ty satria isaky ny vanim-potoanan'ny ririnina dia manao ny didipotra fao be maimaim-poana izahay dia amin'ity taona ity zany a ohatrany fanao isa-taona ihany dia mandritra ny iray volana izay a isaky ny asabotsy a dia manao didipotra fao be maimaim-poana foana dia androany zany a dia eto amin'ity foibe toeran'ny ONG famille eto Tanety Atsimo ty no anomboana azy amin'ny herin'ny androany a dia makany amin'ny fokotany Amboafay izahay aorianan'izay dia makeny amin'ny fokotany Ampandrimbevavy ho an'ny atambary rehetrarehetra ary mamarana azy amin'ny asabotsy folo jona dia eny amin'ny fokotany Ankazomanga Atsimo izany rehetrarehetra zany a dia miantoka ny dokotera maimaim-poana izahay a ny fanafody maimaim-poana ary mbola manome malabary a vatomamy sy misy ary kilalao ny zaza tsirairay dia verina zany a fa hatratratra ny amin'ny 200 hatramin'ny 300 ny isan'ny ankizy ka ny androany aloha zany a dia hatrany amin'ny 50 manodidididina eo zany a ny ankizy a nanoratra anarana amin'ity daty androany ny tonga eto androany aloha zany a dia ny eto Ambohimanarina rehetra zay afaka tonga zany amin'ny fokotany a satria ny Ambohimanarina zany a dia fokotany 130 dia hoan'ireo ankizy sahirana zany na ireo zaza marary amin'ireo zaza tsy salama na mety hoe marefirefy fotsiny izy fa tsy voatery hoe tsy salama dia misy fizaham-pahasalamana maimaim-poana ataona eto zao ary ho an'ny ray aman-dreny koa raha zany a zay tsy salama ihany koa dia ho antsonay a ho atao a fizaham-pahasalamana maimaim-poana efa misy fanafody a mifanaraka amin'izany zany a atao aminay isaky ny isam-bolana na isaky ny volana izahay zany a dia mitety fokotany ihany koa manao an'ilay fizaham-pahasalamana maimaim-poana ohatrany ity ataonay androany ity farany teo zao tamin'ny tapabolana dia teny amin'ny fokotany Amboafay izahay nanao izay fizaham-pahasalamana maimaim-poana izay zany hoe jereny ny dokotera fahasalamana ny zaza ho an'ireo zaza marefo dia avy eo a dia misy fanafody efa mifanaraka amin'izany a omenay ka io zany a dia ataonay foana dia misy ihany koa raha le hoe zaza marefo a tsy ampy sakafo a dia misy ihany fanomezana sakafo maimaim-poana ataonay ka zao zany a efa fokotany ray sisa zany tsy voatetinay ao anatin'ny 30 anatin'ny 130 fokotany dia mamarana izay fokotany ray zay a dia efa misy fomba hafa ndray zany a hoentinay a andeha hitety a fokotany hoe inona indray no anampianay an'ireny mpianakaviana mba ahafahany azy ireo a manohy ny atao hoe fanomezana sakafo maimaim-poana ho an'ny ankizy sy sakafo ara-pahasalamana ho an'ny zaza ankoatran'izay ihany koa zany a dia misy moa zany le hoe nanaovanay a drafitrasa fampandrosoana Ambohimanarina izay dinikasa niarahana tamin'ireo solotenan'ny mpamboly, mpiompy, ny vehivavy, ny tanora, ny zokiolona dia efa vitanay izay boky a mirakitra ny drafitra fampandrosoana Ambohimanarina zay a dia eo am-panatanterahana azy fa zay amoaka an'izay boky zay zahay a amin'ny fomba ofisialy a dia anatanteraka ny asa zay voalasa ao anatiny io a manomboka amin'ny folo ezaka dia ny atony ary ny lavitresaka ho avy a hivoaka tsy ho ela ny amoahana izay zavatra izay ny fetin'ireny moa mazava ho azy efa akaiky ihany koa dia ankalaza izay fetin'ireny zay a amin'ny heriny anio a raha sitrapon'ny